ho ampiroboroboana ny famokarana lojy eto Madagasikara izay hita fa tena ilaina sy tadiavina eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena. Lalam-piariana sy trandrahana tsara ny lojy mora atao no sady mety amin'ny toetany manerana ny Madagasikara mihitsy. Firenena fahatelo manondrana ny lojy isika satria ny 80% ny vokatra dia mivoaka eo anivon'ny tsena eropeana sy aziatika. Miroborobo io fiariana io any amin'ny faritra Boeny ka manodidina ny 5,4 tonna hatramin'ny 5,000 tonna isan-taona eo ny vokatra avy amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Fianakaviana hatrany amin'ny 7,4 no mivelona sy manao ny fiarianan'io lojy io any amin'ny faritra iny. Mbola ambany anefa ny tahan'ny vokatra satria eo amin'ny 2,5 tonna isaky ny hektara eo izany. Arak'izany, ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny fandaharana asa prospere dia mampiroborobo sy mampivelatra ity fiariana lojy ity. Maro ny toana efa nomena ny tantsaha mpamokatra. Ny filiera lojy dia anisan'ireo filiera porteuse izay moa filaza azy ireo anisan'ny roa mpiariana izay tena mitana ny toerana ngeza be any amin'ny faritra Boeny satria iveloman'olona be dia be le izy ary mampidibola be dia be any amin'ny faritra. Misy tokatrano, misy ménage any amin'ny 27,000 ménage no mivelona amin'ny lojy any amin'ny faritra Boeny. Ary ny ankamaroan'izay dia ao amin'ny district any Ambatoboeny. Ho fanohanana ny tantsaha ho fampiroboroboana ny famokarana lojy, ireto misy tohana maromaro nataon'ny prospere. Sokajintsika le izy. Eo amin'ny sehatra ny famokarana dia fanofanana ara-teknika an'ireo mpamboly mba hanao an'le teknika azahoam-bokatra bebe kokoa fa tsy le teknika nentim-paharazana fotsiny manao toko hoe manao zavatra tsy azahoana vokatra. Zay zany anankiray fanofanana teknika fomba fambolena. Ny faharoa koa dia ny fampifandraisana an'ireo mpividy vokatra amin'ireo mpamokatra mba hisy relation d'affaires, mba hisy fifamatorana matotra azahoan'ny andaniny sy ny ankilany tombony ary maharitra. Zay koa zany zavatra tena tadiavina hoe fifandraisana maharitra ka mba ahafahan'ireo mpamokatra na leo mpividy vokatra mba manao programa hoe ndao amin'ity mba hamokatra vokatra ohatr'izao, azahoako vola ohatr'izao satria efa azo antoka ny olona hividy azy. Ny mpividy vokatra koa afaka miteny hoe ndao hanao contrat ohatr'izao fa efa azo antoka ny olona hamokatra ohatr'izany. Zay zany ny tohana anankiray. Tohana anankiray iverenako le famokarana teo tsy any amin'ny famokarana ihany zany fa misehatra amin'ny lafiny rehetrarehetra le antsoinay hoe appui à l'innovation technologique. Io appui à l'innovation technologique io dia fanohanana amin'ny lafiny fitaovana vaovao ka ahafahana mahazo ny fanatsarana ny vokatra na fanatsarana ny kalitao na ny rendement de travail na ny fanodinana n'le vokatra. Zay zany raha vao misy fitaovana vaovao hitanay na renay de mikaroka an'io zahay de entinay ihany anaovana démonstration any amin'ny tantsaha ary tohanana le tantsaha mba ho afaka hahazo hividy an'iny rehefa aveo. Zay zany fanohanana ihany koa. Amin'izao fotoana izao dia miroso lalina mihitsy ny prospere amin'ny ankapobeny sy ny prospere Boeny ihany amin'ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana. Teo zahay nanohana an'le olona hamokatra an'le vokatra. De rehefa aveo nanohana an'le olona eo amin'ny lafiny famarotana mba hisy tsena azahoany andaniny sy ankilany tombony sady tsena maharitra. Amin'izao fotoana izao manohana an'le filière zahay mba hisy fanodinana an'le vokatra eto an-toerana fa tsy tonga de ahondrana ny velany brut amin'izao le vokatra tsy. Izay de mifandraika amin'ny vinan'ny ministera amin'ny famokarana moderne, famokarana isin'ny fanodinana ny vokatra eto an-toerana na ny agribusiness. Mifandraika izay na amin'ny vinan'ny ministera na indrindrandrindra amin'ny vinan'ny filoham-pirenena. Filoham-pirenena mametraka an'izay ao anatin'ny PEM na le
plan d'émergence Madagascar iny mazava be mihitsy izay ao anatin'izay. Ny famokarana moderna mitodika amin'ny fandraharana ihany koa amin'izao fotoana no paikady lehibe imasoan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary mijono izay mifanindran-dalana amin'ny politikan'ny fitondram-panjakana. Isy araka izany ny foaraben'ny Lojy mitsangana, ny katsaka ary ny voamaina hafa andian'ny fahatelo izay karakarain'ny fandaharana asa prospere sy ny antemeran'ny varotra sy ny indostria. Etsika ara-barotra sy ara-toekarena ahafahan'ny mpamokatra sy ny mpividy vokatra ary mpisehatra rehetra mivondrona sy mifandray ary mifanakalo na ara-kevitra na ara-barotra ho fampivelarana ny fiariana lojy sy ny voamaina. Ka zava-dehibe ny fisian'io etsika lehibe io ho fitodiana amin'ny fandraharana, ahafahan'ny mpamokatra mamaly ny tsena anatiny sy ny ivelany ary ny firosoana amin'ny fanodinana ny vokatra ihany koa. Mandritra izany foara izany moa dia isy ny lohabary andasy, varotra fampiratiana, serasera sy fanentanana maro samihafa ka ampitsidika eo amin'ny 2,000 eo no andrasana amin'ny foara lehibe io. Dia mba ahafahantsika manohy sy manatanteraka n'izany rehetrarehetra izany dia misy ny andian'ny fahatelo amin'ny foaraben'ny Lojy mitsangana ny katsaka ary voamaina ho tanterahina any amin'ny commune rural Manerinerina district Anambatoboeny ny faha 1/20, 2/20 ary faha 3/20 ny volana jiona ho avy izao. Any no atao ny foara. Ho hitantsika ao amin'ny foara, amin'ny mahafoara azy izay, varotra fampiratiana maro isan-karazany. Fiaonan'ireo mpamokatra sy ireo mpividy vokatra. Fiaonan'ireo mpamokatra amin'ireo mpitondra raha maro isan-karazany, ireo mpitondra raha ara-teknika izay manolo-tsaina ny mpamokatra amin'ny anatsarana ny vokany, fa eo koa ireo mpitondra raha amin'ny famatsim-bola madinika, le microfinance ho tonga any koa. Fa ho avy ihany indrindrandrindra ireo mpitondra fanjakana, ireo manana ny raikitra amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fandaminana ny raha ra-panjakana.